dia faly miaravantsika mpanaraka nyity serasera 3 minitra amin'ity androany arivarivo ity indray a resaka anankiray alohan'izay aloha hitanareo fa ohatra niova micro satria simba angamba ilay micro-ko anankiray fa misofla be mihitsy dia resaka anankiray entre parenthèse iny resaka anankiray mikasika indrindra ny lalana no resantsika eto a any Madagasikara tokoa amin'izao a dia misy ny vinavina sy resaka efa eny mandehandeha hoe hanamboatra autoroute mampitohy any Antananarivo sy Toamasina. Ity misy vidéo kely anankiray vaovao atsara tao amin'ny France 2 tamin'ny alarobia lasa teo izay mikasika indrindra ny autoroute any Espagne. Misy autoroute anankisivy any izy a izay babangona ohatran'izao hitantsika izao. Tsy misy olona mihitsy ny mandray an'ilay izy. Ny antony dia satria lafo ny mandeha amin'ilay autoroute ary betsaka ny lalana izay mbola gratuit dia alohan'ny olona mandeha amin'ny lalana gratuit na dia hoe malaky kokoa aza ilay autoroute. Ka izay zany mampisalasalana hoe ho zakantsika malagasy ve ny mandeha amin'izany autoroute izany raha ohatra tokoa ka misy izany sao dia maimay fotsiny ohatran'ny sasavatra manara-penitra sasany dia nefa ny manan-karena ihany mampiasa an'ilay izy fa tsy afaka mampiasa anazy ny malagasy amin'ny ankapobeny. Mijery amantsy tsy fantatra aloha izany izao ny efaran'ilay izy amin'izao fa tamin'ny voalohany tokoa dia betsaka no menomenina tamin'ny resaka parking ao Madagasikara ao Antananarivo indrindraindrindra amin'ny fitantanana ny parking ny izy park satria sady lafo no tsy ara-dalàna tsara, tsy fantatra hoe aiza tsara, misy tsy fifanarahana tsara eo amin'ny fifandraisana dia betsaka ny menomenina ny olona ka tsy fantatra na mahazo tombony ihany izy park na tsia ary tsy fantatra na mampiasa anazy tsara ara-dalàna koa malagasy na tsia. Ka amin'ny resaka autoroute izany dia mitovitovy amin'izay ihany ny fanaovana autoroute dia tena mila fikarakarana sy fikojakojana be ary mila vola be mihitsy ka voalohany indrindra aloha raha ohatra ka ny fanjakana ny tantana an'ilay autoroute dia mampanahy ihany satria ny any amintsika ny ampafiran'ny vola mandeha any am-paosiny tsirairay ka raha ohatra ka ny fanjakana izany no mitantana azy dia mety tsy azo atokisana ihany. Raha ohatra indray nefa ny ka hoe olona entreprise anankiray no mitantana azy dia mety handeha tsara izy kanefa mila mivelona izy, mila manana vola betsaka izy ahafahany mikojakoja an'ilay izy, izany hoe tsy maintsy trohany tsateraka eo mihitsy izany ny olona izay mampiasa anazy ka ny malagasy iza tahaka ny inona no afaka hampiasa an'izany autoroute izany. Raha eritreretina hoe Antananarivo Toamasina eo amin'ny 300 kilometatra mahery eo ka raha ohatra ka hoe 2 alina isaky ny 100 kilometatra dia 9 alina izany no mandeha makany Toamasina ny fiarakodia anankiray. Raha ohatra ka misy olona 5 ao anatiny dia mba samy mandoa 2,2 alina mety mbola azona tombony ihany ilay izy kanefa misy olona hanao an'izany ve? Izay zany tokony hojeren'ny fanjakana tsara alohan'ny hidirana amina zavatra ohatran'izany ary ihany koa hampiomanana ny sain'ny vahoaka tsara alohan'ny hidirana amin'ny zavatra ohatran'izany fa tsy tonga dia mikapoka be fotsiny satria fantatsika ihany fa ny malagasy olona mandeha moramora. Dia izay zany ny zavatra niresahako kely tamintsika androany, sarazaraiko kely tamintsika androany. Afaka mametraka ny hevitra rehetra ambany eto ianareo raha ohatra ka manana hevitra mikasika an'izay dia mametraka veloma mahafinaritra ho antsika rehetra indray. Veloma tompoko.